Nahoana isika no mila miaro ny onko? Ny fiarovana ny ala-onko dia manandanja noho izy antom-piveloman'ireo zava-mananaina ao aminy sy ny olombelona ary ny vatoara sy ireo zava-mananaina rehetra ao anaty ranomasina. Asa iandreketan'ny ala-onko. Ny ala-onko dia toeram-ponenana voajanahary ho an'ireo biby sy ny vorona ary ny hazan-dranomasina indrindra raha mbola madinika. Mamokatra biomasy be dia be ny ala-onko ka rehefa mialoa sy miapotika io biomasy io dia manome ireo singa organika sy mineraly foto-tsakafo ny zava-mananaina rehetra ao anaty rano. Sady miaro ny rohivoahary an-dranomasina sy an-tanety ny ala-onko no toeram-ponenan'ireo karazana filafidy fa mandray anjara ihany koa ny ala-onko amin'ny fitazomana ny maripana tsy hisontrotra satria manana fahefana lehibe hanangona karbonina. Ny tanjona ankapobean'ny ala-onko: fiantohana ny famerenana amin'ny laony ny fepetra ahafahany hazan-drano manaranaka amin'ny alalan'ny fametrahana fonenany mifandraika amin'izany. Ny fiarovana ny ala-onko dia manandanja noho izy antom-pivelomana ireo zava-mananaina ao aminy sy ny olombelona ary ny koray sy ireo zava-maniry rehetra ao anaty ranomasina. Fiarovana ny moron-dranomasina sy ny morontsiraka amin'ny fiakaran'ny onja ary ny tondra-drano. Fampihenana ny fikaon'ny tany amoron-dranomasina sy ny tany. Fikojakojana ny kalitaon'ny rano. Ny tombotsoa azo avy amin'ny fambolena onko: fitomboan'ny vokatra, fahazahoana tantely, fanafody nentim-paharazana, fitsangatsanganana sy fialamboly, fitehirizana sy fanodinana karbonina na séquestration de carbone, manadio rano ny onko. Fomba fanangonana ny propagule: fisafidianana ny propagule azo volena. Ireo propagule efa misy bourgeon no safidiana, tehirizina ao anaty gony misy tany ao anatiny, apetraka mitsangana ka ilay misy bourgeon no atao ambony, ilay misy fakany atsatoka amin'ny tany. Ahidy tsara ny gony misy ireo propagule voahangona. Vita izay dia apetraka eo amin'ny sisin'ny ranomasina. Ny fisafidianana ny toerana azo ambolena onko sy ny fomba fambolena azy: toerana misy godra na fotaka mainty miaro fasika kely, toerana azon'ny ranomasina tsara rehefa miakatra ny rano, atao mielanelana 2 metatra ny zanaka stylo onko tsirairay, atsatoka ny 2/3 ny zanaka onko na 10 cm no milevina any anaty tany. Fanaraha-maso ny zanaka onko nambolena, tsy mijanona eo amin'ny fambolena azy ny asa atao amin'ny fikarakarana ny onko novolena. Isaky ny 2 na 3 volana farafahelany dia tsy maintsy jerena ny fitombony, manosika ny banga na maty raha toa ka misy izany.